Makasitraka atsika hatrany manjoy izao fandaharana zay atao izao, hitantsika manakareva ny Tompo androjaka ny fahasoavany ho amintsika mba tsy ho diso anjara amin'ilay planina zay fanomanin'Andriamanitra ho anao. Hivavaka isika. Ray masinao ankehitriny, raha andreny teninao zahay dia mitenena aminahy momba anahy fa miaino anao zay nahan Jesosy. Amen. Tiavana malala fifaliana hatrany ny mizara ny tenin'Andriamanitra amintsika amin'ity anio ity ao anatin'le lohahevitra lehibe hatramintsika hoe ho avy indray Jesosy, fanantenana ho anao. Fanamberimberina teto isika fa Kristy ihany ny vahaolana, tsy misy akoatra azy. Izy ihany ny fanantenana, azo antoka ho avy indray Jesosy. Ary raha ho avy izy dia ny fanontaniana mipetraka manao hoe efa mba niraisinao ho ivo ny fiainanao ve Jesosy? Efa niraisinao ho ivo ny fiainanao ve Jesosy? Zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika ny mandray azy ho tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana. Satria Kristy mantsy no avy eny amin'irao lanitra. Izy no avy hamonjy atsika, ka raha ohatra tsika tsy vita fihavanana aminy, ahoana moa no ahafantarany atsika? Betsaka ane ny diso fanantenany, betsaka no tafitohina, satria ny hevitra no voavonjy kanefa very amin'izany andro zany. Noho izany dia mila miomana dia nyzao tsika. Ny ten'Andriamanitra, andeha maka ny ten'Andriamanitra isika ao amin'ny filazantsara ny Lioka 9:20 dia vakitsika ny andininy 9. Lioka 9:20 dia vakitsika ny andininy 9. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tapany 2, kanefa raha avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambony tany va izy. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe tsy misy azo natao na inona raha tsy amin'ny finoana. Amin'ny alalan'ny finoana ihany. Izay no azona famonjena. Ka aiza ary ny finoanao? Aiza ny finoantsika? Hatraiza ny haben'ny finoantsika? Tadiditsika indray andro, Petera mba nangetaheta fatratra. Rehefa nandalo ny toe-javatra teo amin'ny fiainana, dia mba te hanatona an Jesosy. Marina moa fa niaraka amin'ny Kristy nandritra ny fotoana naharitra izy. Fa tamin'ity indray mandeha ity, rehefa avy nanao fitoriana amin'ny filazantsara Kristy, dia niondrana atsambo-kely ny mpianatra. Fa Kristy kosa dia tsy tafiaraka tamin'izy ireo. Alina ny andro, maizina ny andro. Tamin'izay fotoana izay dia tonga ny alondrano, tonga ny tafiotra, ny popoka ny onja tamin'ny rano. Tamin'izay fotoana izay dia nalahelo Jesosy raha nahita mpianatra. Niady rery, niady teo amin'ny fiainana, tena ilao rendrika ny sambo-kely. Fa tonga Jesosy nahita azy ary nanatona azy ireo. Dia avy malala, moa ve tsy zavatra mitrango amin'ny fiainantsika zany? Indraindray dia miady tsika eo amin'ny fiainana, mila ho rendrika ny sambo-kelitsika. Tena miady tsika eo amin'ny fiainana, miady eo amin'ny fivelomana, fahasalamana, indraindray ny tokantrano, mikorotana tanteraka. Tonga ny tafiotra mamely ny tokantranontsika. Fianakaviana, mamely ny tafiotra. Ary indraindray dia olao kivitsika. Ketraka isika, atao daholo ny fomba rehetra mba hamahana ny olana rehetra. Kanefa tsy voavaha ny olana. Kristy tsy mijery fotsiny an'izany rehetra izany. Hitan'ny Kristy io problema mahazo atsika io. Hitan'ny Kristy ny olana trehanao, ny ady ataonao eo anivon'ny tokantrano. Tazany Jesosy zany. Ary Jesosy dia mitady ny vahaolana mandrakariva. Rehefa nandalo ty toe-javatra sarotra ity ny mpianatra, dia namakivaky ny ondran-drano Jesosy. Namakivaky teny ambony rano Jesosy. Ary raha nahita an'izany ny mpianana, dia vao maika natahotra, niorooro ny mpianatra satria no heveriny fa matoto. Indray famonjena manatona atsika, atahorantsika. Fampianarana soratra masina izay omena atsika, zaraina isa-tokantrano, dia atahorantsika indray fitahiana miditra, famonjena miditra.
so de mba ianao mitovy amin'ny mpianatra. Kristy manatona le tokantrano de natahotra amin'ny mpianatra, lazay ny famatoto. Ary zao fampianarana izao inona no heveranao azy? Famonjena ve sa tahotra ny atino andraisanao ny tenin'Andriamanitra? Tokony ho fifaliana, famonjena tonga ao atokantranonao, famonjena tonga any tokony ambaravahana any amin'ny isam-batan'olona ao aminao manokana zay manaraka fantara. Tonga ao ankehitriny famonjena. Ndray andro nisy lehilahy anankiray tadiditsika angambany, Zakaiosy, de io Kristy rehefa mba nangetaheta anatona any Kristy izy, de hoe ry Zakaiosy, midina faingana fa tsy maintsy atranonao a, tsy maintsy miditra ao atranonao a. De io Kristy manao hoe tonga ato amin'ity trano ity famonjena. Tonga ao atokantranonao koa famonjena ankehitriny. Satria Jesosy de te hiditra any atokantrano ny isam-batan'olona tsirairay avy, ao am-pony tsirairay avy isam-batan'olona. De tonga zany izy tao amin'ilay sambo kely. De rehefa natahotra ny mpianatra de hoy Kristy hoe aza matahotra fa za ihany e, za ihany ty. Zay voafaly ny mpianatra. De ozy Petera hoe raha ianao ihany ary tompoko, de ataovy manatona anao eny aho. De indro fa niteny Kristy hoe makanesa ary aty, de nanatona Petera. De mba nandeha teny ambony rano, de nandeha fa rehefa elaela teny mety adin'ny Petera ny mibanjina an' Jesosy, fa mety tonga ny fizaozaona kely aba olombelona, de nitodika any amin'ny namana de nitazana hoe zalahy ay sarinareo zany fa jereo fa efa mba eny ambony rano ahako. Niverina ny izao hadininy fa tokony hibanjina an' Jesosy izy, de nilatsaka niletika tao anaty rano, ary nanatsotra ny tanany Jesosy ka nisitona amin'ny Petera manao hoe ry kely finoana. Indraindray de kely ny finoatsika, vokatry ny fizaozaona, vokatry ny firehariana, fitiavana misehoseho, de adino ny mitazana an' Jesosy. Aza miala amin'ny fijery an' Jesosy, aoka ny fijeritsika ho ao amin'ny Kristy. Izany zavatra ilain'Andriamanitra, mijery an' Jesosy tompo ny finoana sy mpanefa azy, hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Hebreo. Aoka hibanjina an' Jesosy manakarivo, fa ny fijerena an' Kristy no mampitombo ny finoatsika, ny fifandraisana amin'ny Kristy no mampitombo ny finoatsika, ary mila mampitombo ny finoana isika. Ao anatin'izany nefa de izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra, ny finoana ahoana no mampitombona azy. Ny tenin'Andriamanitra de nilaza fa ny finoana de avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny de avy amin'ny tenin'ny Kristy. Tsy maintsy mampitombo ny finoatsika amin'ny alalan'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra isika, amin'ny alalan'ny fenoana izao toriteny izao, mba hahazoana mampitombo ny finoana. Indray mety kely ny finoanao tahaka ny Petera, mba te hanatona ny Kristy nefa tsy afa manoatra. Aza adino fa Jesosy nanatsotra ny tanany tamin'ny Petera. Te hanatsotra ny tanany aminao Kristy androany, manatsotra ny tanany amintsika Kristy. Ka na de kely tahaka ny voatsinapy aza ny finoanao, de ho Kristy manao hoe afaka mamindra tendrombohitra. Manana an Jesosy ao am-ponao, raisy ho tompo sy mpamonjy ny tenanao Kristy, satria ilaitsika izany. Ny tokantrano tsirairay avy mila an Jesosy. Izy any tena manjaka ao tokantranonao ao. Ny fahita lavitra ve, ny tambazotra serasera ve, ny ady sy ny korotana ve, sa Kristy ilay tsara fanahy. Namindra fo tamin'ny olona izy, namela eloko izy. Tadiditsika rehefa voaroka tao amin'ny Saedena Damasefo, de hoy Andriamanitra hoe amin'ny andro zay hinananareo anio dia maty tokoa nareo. Fa no mafitiavana an'Andriamanitra de tsy nivonoana Damasefo, fa namindra fo tamin'ny Damasefo izy. Izany ny zavatra mitranga ny amin'ilay fitiavan'Andriamanitra atsika. Raha nanota isika de tokony ho faty, fa Kristy nanaiky maty teo amin'ny hazo fijaliana mba ho famonjena atsika. Ny raisiny ny eloka, ny raisiny tsy mety rehetra, ary nanaiky hatramin'ny fahafatesana izy mba hahazoana famonjena. Ny anjarantsika de mino azy, ny anjarantsika de mandray azy,
manaiky azy andao ivavaka. Zay ny vaolana. Andao ivavaka ifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Izay ihany. Hoy Kristy manao hoe indro izaho mandondona. Apokalipsy 7. Voalaza ny tenin'Andriamanitra. Fa Kristy mihitsy areny mitady no manatona atsika, mitady ny fomba rehetra mba amonjena atsika Jesosy. Mialanenina amintsika tsiraray avy izy. Apokalipsy 7. Andininy 20. Indro mitsangana ao am-baravaranao ka mandondona. Raha misy miaino ny feo ka mamovo varavarana dia hiditra ao aminy aho ary ara-misakafo aminy ary izy amiko. Kristy mihitsy mitady ny fomba rehetra mandondona ao am-potsika androany Jesosy. Te hiditra ao amintsika izy. Hipetraka, hiara-monina amintsika. Izany no tiany Kristy atao ao amin'ny fiainantsika. Ary rehefa mandray an'i Kristy tsika dia mandeha ho azy any amin'ny fiainana. Ireo zavatra rehetra reo tsisy eta mavesatra zany. Rehefa ao amintsika Kristy dia lasa fiainantsika ny zavatra rehetra. Fiainantsika ny tandrina ny didiny, tandrina ny lalàna, manao soa, manao ny mety, mivavaka satria ao amintsika Kristy. Raha misy olo ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha. Ny olona izay natao batisy dia olona manana ny Kristy dia mitoetra ao anatin'i Jesosy. Ary izany ny filamatra tokony ataontsika. Miaina amin'ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Ilaitsika izany ary tokony ataontsika izany. Rehefa tonga tao amin'ny tokantrano anankiray, Zakaiosy Jesosy. Jereo ny fiovana teo amin'ny fiainan'ny Zakaiosy. Ao amin'ny Lioka 7 hitantsika izany tantara izany. Tantaran'ny Zakaiosy. Niova amin'ny fiainany rehefa nandray an'i Jesosy izy. Ny olona mandray an'i Jesosy dia miova amin'ny fiainana. Lasa miaina amin'ny fiainana feno fanandramana miaraka amin'ny Kristy. Ao amin'ny Lioka 7 andeha ho jerentsika ny tenin'Andriamanitra. 1 manaraka. Rehefa tafiditra tao Jeriko Jesosy dia namakivaky ny tanàna izy. Ary indro nisy lehilahy natao hoe Zakaiosy, lehibe mpamoretra sady mpanan-karena. Natohina toerana misy anao dia tiany Kristy ny mamangy sy miditra ao an-tokantranonao. Tsy mifidy saranga Kristy. Na mahantra dia ny vaha ny olana. Ny marary no sotrany. Ny malahelo dia nampaireza. Ny manan-karena dia nitsidihany tao an-tokantrano. Lehibe mpamoretra, mpanan-karena, ary nitady ahita azy izy. Izany atao hoe Jesosy, kanefa tsy afaka noho ny habetsahan'ny vahoaka satria foy izy. Mety manan-kilema maro samihafa ianao. Mety eo ny maha-olombelona. Mety eo koa tsy ahafa-manoatra ianao mba te hanatona an'i Kristy. Dia izao ny vahaolana ataony. Dia niazakazakana aloha izy ka nananika ny aviavy iray mba hatazanany an'i Jesosy. Fa efa nandalo tamin'izany lalana izany izy. 15 ary rehefa tonga teo Jesosy dia niandrandra ka nanao hoe ry Zakaiosy, midina faingana fa tsy maintsy hiditra ao an-tranonao aho. Te hiditra ao an-tranonao Jesosy. Raha niditra tao an-tranon'ny Zakaiosy izy dia ianao ny Zakaiosy amin'izao fotoana izao. Te hiditra ao an-tranonao izy. Te hiditra ao am-ponao izy. Voay ny fonao. Ary izay mahatonga azy miteny manao hoe anaka, atolory ihany fonao. Ampidiro, ampandrosoy Kristy ao an-tokantranontsika. Aoka mba ho fiainana kristianina ny tokantrano. Fiainam-bavaka ny tokantrano satria ilaina ny manana an' Jesosy. Hoivo ny tokantranontsika. Fiainana rehetra dia mandeha ho azy rehefa miaraka amin'ny Kristy. Tsisy olana, lasa olony fitiavana ianao, olony fizarana ianao, afaka mizara, afaka manome. Izao no voalaza ny toy ny teny. Dia nidina faingana tao an-trano. Izy ary faly dia faly. Raha te hanana fifaliana ry hava-malala, tsy ambaratelo ny fifaliana dia manana an'i Jesosy. Filipianina 4:5. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompoko hoy izao indray, mifalia.
ny fananana an' Jesosy feno fifaliana ny fianakaviana, feno fifaliana ny tokantrano. Manahoana ny eo tokantranonao? Milamina ve? Fifaliana ve? Sakorotan-dafa? Ampandrosoy Jesosy eo atokantrano. Fa sao de tsy ampy an' Jesosy ny tokantranontsika. Aoka ho fiainana ao atokantrano Jesosy. 9 fa Zakaosy kosa de nitsangana ka niteny taminy hoe, tompoko, indro ny atsasaky ny fananako omeko ny manitra, ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana de onerako avy efatreny zany. 9 ary Jesosy taminy anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy koa de zanak'Abrahama. Zanak'Abrahama koa ianao, izay miaino zao fandahana izao, zanak'Abrahama. Ary Abrahama de iona amintsika ao amin'ilay paradisy izay ny manan'Andriamanitra. Te iona amin'ny Abrahama ve ianao? Te hiaraka amin'ny Abrahama ao amin'ilay fiainana mandrakizay ve ianao? Ampandrosoy Kristy ao atokantrano. Mikorotana ve ny tokantranonao? Ampandrosoy Kristy ao atokantrano. Fa milaminy zany rehefa tonga ao Kristy. Ilaina ny manana an' Jesosy. Mikorotan-tsaina ve ianao? Tebiteby fatratra eo amin'ny fiainana, ampidiro ao am-ponao Jesosy. Raha te hanana fifaliana ianao, tsy mba amin'ny fifaliana ve ianao? Jesosy no vahaolana. Zany ny miaraka amin'ny Kristy. Zany ny tombontsoa ananantsika ao amin'ny Kristy. Ry hava-malala, zava-dehibe ny manana an' Jesosy. Te hisankambona antsika izy, te hamihina antsika miaraka amin'ny ankizy rehetra. Zany ny fifaliana ao amin'ny Kristy. Na mela heloka an'ilay boka izy. Na nadio ny meloka rehetra. Tadidinao ve le vehivavy azon'olo tanana mitsangatsanga. Mbola voavinanao ny fiainana ny ratsy tany. Kanefa zao, na izany azy, rehefa nahita azy Jesosy, de Kristy manao hoe, za tsy manameloka anao. Namindra fo tamin'i Jesosy. Afaka mamindra fo aminao Kristy. Androany manatona azy. Fa te hamela heloka anao Jesosy. Mana olana eo amin'ny fiainana ve ianao? Aretina ao amin'ny fiainanao, aretina aranofa, ara-batana, mety ara-tsaina azy, manatona an' Jesosy. Fa nanasitrana izy ny marary, ka Jesosy izay nanasitrana ny marary sy miboka rehetra dia afaka nanasitrana anao koa, manatona azy. Raisy ho mpamonjy ny tenanao izy. Nanangana maty Jesosy, azadino fa mety efa maty ara-panahy ianao, tsy mandaitra aminao tsony ny tenin'Andriamanitra. Manatona an' Jesosy, fa afaka hanangana anao izy. Ka raha ho avy eny amin'irao nangana Jesosy dia tsy ho adinina ianao, satria namany ianao, namany Jesosy ianao. Ary ny namany dia tsisy adino. Zany ny tena namany. Zany ny tena namany. Ka meteza ho naman Jesosy. Ary fandrinao ve mba ho isan'izay naman Jesosy ianao? Ndao hiara hivavaka isika, mba ho azo antoka manamana Kristy ianao. Hivavaka isika. Ilay masonao misaotra anao izay no teninao. Tehirizo mba ho namanao zahay. Betsaka ny fandalovana eo amin'ny fiainanay, tehirizo ao aminao zahay. Raiso zahay. Mpamonjy anay ianao, ary izahay dia mila anao Jesosy eo. Idiro an-tsehatra ny tokantrano tsirairay avy. Fahasalamanay, ny tanjaka sy ny hery taovy eo anatinay. Momba anay, mitahi anay Tompo, naran'i Jesosy. Amen. Tanao any Andriamanitra, ka androtsaka amin'ny fahasoavana sy ny fitahiana aminao. Ka izao azadino ny manaraka ny toy ny fandarantsika indray. Omba antsika rehetra rany ny fiadanan'i Kristy eo aminao. Amen.